hiditra avy hatrany ao anatin'ny lafim-baovao politika isika androany tamin'ny efatrora ariva ny fepitoana farany voatondry ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana metrahany ireo kandida filoham-pirenena manana andraikitra eo anivon'ny fitondrana metrahan'izy ireo fialana kandida nasolo tenany kandida folo no tonga nanantona ny teo anivon'ny CES tamin'ity androany ity tatitra avy hatrany ary. Candidat fito de Andriamatora, Valsona Clément, Camille Vital, Rabetsarona Sylvain, Edgar Razafindrava, Roland Ratsiraka, Alain Tendrazana Arvelo, ary Azy Andriana Arvelo nametraka ny antota taratasy fametra-pelany teo anivon'ny fitsarana manokana momba ny fifidianana na CES androany. Nandray roplanina tara ny roplanina dia efa niantso avy any Tuliary, dia niantso ny avocat dia mba isorana zareo tato niandry anay zay ny tena marina. Non, ka izay ny lalànako. Satria nisy tsy dia misy ao masy ilay taratasy napetraka izy. Zany aferany zany. Ny any lalànany eo an'ny rehetra. Tsy fantatro moa inona ny anton'ity borao ity fa fahafantarako azy borao fametraha-pelana ny ato fa tsy fametraha-pelana. Rehefa zay ny lalàna dia hatrena, za tsy dia mahay loatra n'ilay manao dia tsy manao, manao dia tsy manao. Tsy condition raha ve tompony fametranao felana? Misy fepetra? Tsisy fepetra zany fa rehefa miala dia miala fa mino fa ho ajaina atsakany sy andavany ny lalàna rehetrarehetra. Ho an'ny filoha-hevitry ny CST Roland Ratsiraka dia solotenany nametraka ny antota taratasy no izy tsy eto an-toerana fa ny Afrika. Mampafantatra Andriamatora Roland Ratsiraka fa amin'izao fotoana izao izy dia tsy eto an-toerana fa mamita iraka kely izy any ivelany. Momba ny fametraha-pelana tsy maintsy mametra-pelana satria izay moa ny lalàna mifehy ny filatsahana candidat amin'ny présidentielle dia ametra-pelana izy. Anisan'ny nandefa solotena teny amin'ny ivon'ny CES androany ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina, dolara solosoa filohan'ny CST ary Tabera Randriamanantsoa nisy tinasa-panjakana ny asa ary ny lalàna sosialy. Izay ministra ny asa-panjakana sy ny asa zany tsy haiko aloha zay letra napetrany ao anatin'io fa za sur certain fa manamafy ny lesy fametraha-pelana ary ny fametraha-pelana raha ny aminay mouvance ny zafy sy ny ao amin'ny kintana dia tsisy an'izany hoe soa misy condition iry ambany iry ametra-pelana fa rehefa avy eo dia rehefa miala anao dia miala fa rehefa tsy miala anao dia tsy miala zay ka mino ao fa any amin'ilay tsy miala iny. Président Andry Rajoelina angamba fa zay. Président Andry Rajoelina? Tsy manina vaoaka aloha amin'izao. Raha ny fantatra dia tsy taratasy fametra-pelana no napetraky ny solotenan'ny kandidat telo ireo. Ho an'i Andriamatoa dolara solosoa manokana dia fangatahana isitaka tsy handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena no nataony. Fangataham-panazavana amin'ny CES kosa nataon'Andriamatoa Tabera Randriamanantsoa ary mijanona mbola tsy ambaratelo kosa ny taratasy izay napetraky ny solotena amin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina. Anisan'ny tsy naharenesam-peo ary tsy tonga teny amin'ny CES ny kandidat Voninahitra Jean Eugène izay parlementaire CT tamin'ity androany ity izay fepitoana farany tokony hametrahany kandidat manana andraikitra ao amin'ny tetezamita felana. Raha mifantatra dia raha pitso no andinika ny antota taratasy rehetra voaray avy amin'ny kandidat ny kambany eo anivon'ny CES ary orin'izay vao hamoaka ny fanapahan-keviny.